Isan'ny fikambanana miantso foana ary mangataka ny hamerenana ny fitantanana malagasy ireo Nosy Eparsa na ny Elize Eparsa ny antoko fihavanantsika izay tarehiny profesora James Ratsimo. Teo ihany koa ny fanalana eo ambavahoan'ny Frantsay ny firenena araka ny efa voalaza ho mienombeny izany raha nambarana Andriamatorana io sata-pikambana ao anatin'izany antoko izany mitoetrany ny hetsika mitoetrany ny fitakiana izay ataony ity fikambanana ity. Natompoka tsy fananana zay tsy dia zaran'olona imbécile loatra ka hoe amelelatsy fantatra izy fa ho resy na dia miteny ary nga Hollande iara-iasa ny fitondrana nongotra an'ireny radicaliste ty tanindrazandre izy tsy niteny hoe radicalisme islam fa tsy nasiny voka tsy nasiny adjectif fa zay ny tiany ho fantatra satria rehefa mienjereto Tour Eiffel dia manomboka ny chute de l'empire française dia vita la Frantsa. Ary zay ny problema zay nanerena nireo olondreo nanangatanana ataovy any Madagasikara le fivoriana fa mila mafisina lay manda ao manda fanjanahanao fa rehefa votsitra dia votsitra Afrika dia vita la Frantsa. Ka ny atsika tsisy atao zany fa zao mipakady kosa ave moa dia holazaina amin'ny olona hoe zao ndray mipakadinay tsy zany kosa ngamba loha tsy holazaina pabemasy fa manahirana fa no mijanona aloha tsy misy fa no mandresy aloha assurer foana.